Anino andro fanafahana apetrako ny telefonina ahafahanao mametraka fanontaniana 06 28 76 64 79 averiko indray mandeha 06 28 76 64 79 fahin'Andriamanitra indrindra tompoko. Ny baiboly mitrandrahany. Haleluya. Mitrandraka ny baiboly madamo Mamsoa, mitrandraka ny baiboly 30 taona farafaratsy ny lasa izay, dia mitrandraka tao izy dia velona afaka tapahitana ny herin'Andriamanitra. Ary isika rehetra dia samy beneficie izany fa sikana tamin'ny aretinao ianao, afaka tamin'ny olanao ianao, nivata amin'ny fatolanao ianao, nandraiky ny fahin'Andriamanitra ianao. Haleluya. Ny baiboly no laza fa misy Andriamanitra. Haleluya. Za dia mbola tsy nahita n'Andriamanitra namirampiratra be teo mandofandriako rakazo rehefa lava fotsy be dia namirampiratra be maso dia tena tsy avela. Tsara nahita an'izany ary tsy maintsy ahita an'izany ary mbola ety ambonin'ny tany. Fa kosa dia mihirika teraka hoe nakaiky ny fony zany Andriamanitra izany aho satria ity no nilaza an'izany. Amen. Haleluya. Ny baiboly raisika rakio. Zany fa tonga ten'Andriamanitra ho Josuah tokony ny fahavalo manao hoe aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity fa sanitsaino andro aman'alina. Tandre manao anao araka izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia alavrary ny lalanao ianao sady ambinina. Haleluya. Zany ny zavatra tian'Andriamanitra atao. Tsy nitsahatra mihitsy Andriamanitra iny tanisa maro hoe ny zavatra tanisain'Andriamanitra ty ilay tao amin'ny fiainantsika ty ary ny zavatra maro ty tanisainareo tsy misy afa-tsy miazo soatsika. Dia hoy ny santiona ny keo zay nivakitsika hoe alavrary ny lalanao ianao sady ho ambinina. Haleluya. Iza ny tsy mitady ny fanambinan'Andriamanitra na dia ny olona tsy mino an'Andriamanitra dia mo miandramo ny fanambinana ary na dia izao tontolo izao azy zay milaza fa tsy mino an'Andriamanitra dia mikasa sy maniry ary mitady sy miandrandra ny mba alavrary ny diany, alavrary ny lalany, alavrary ny ataony. Nefa androany ny vaovao mafany lehibe dia izao hoe nataon'Andriamanitra izany ho azy ianao rehefa tsy miala amin'ny vavanao ity teny ety saintsainao andro aman'alina. Ao amin'ny saintsika io dia misy disque dur ary ny fanahy masina dia te enregistré be zavatra ao ary zavatra ty enregistrenao tsy hoe koa ny fehetao mandeha amin'ny enin'ariva zay minampiseho sy milaza hoe iza ny lasa vadiny rana dia zay nampisavitaka ny sainao. Fa ny zavatra ty ny fanahy masina ho enregistrena ato dia inona? Ny tenin'Andriamanitra. Amen. Saintsaino andro aman'alina. Itandremanao anao araka izay rehetra voasoratra ao ary amin'izany dia alavrary ny lalanao ianao sady ho ambinina. Riavana zay manatrika eto io Andriamanitra zay tokonao io raha ozy ianao hoe tsy rariny kosa zany dia lazaiko tsotra mazava fa zay no misy. Io Andriamanitra zay tokontsika io dia mamposaka ny masoandro amin'ny marina sy ny tsy marina ary mampilatsaka ny ranon'olany amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Haleluya. Haleluya. Raha ny ratsy fanahy sy ny tsy marina azy no mahita mangirana eto amin'izao tontolo izao ity satria mino ny vokatry ny fiezahana izy, mino ny vokatry ny fikelezanana izy, mino ny vokatry ny fiandrasana zavatsoa izy, mino izy ny famalitsoa ho an'ny fisasarany. Maika fa izasy anao izay olona natangan'Andriamanitra ho zanany, maika fa izasy anao izay olona nivon'Andriamanitra, maika fa izasy anao izay olona nivon'Andriamanitra tamin'ny ratsy izao zanany zay lalàna teo ambony fifaliana. Ataovy lehibe ny finonao manomboka androany fa tsy raha teza rehetra voasoratra ho anao eo amin'ny
izany anefa laka le ten'andriamanitra vakizika teo dia misy fepetra anisan'ny fepetry zay adrasan'andriamanitra dia misy hoe saintsainandreo manalina ny teniko dia aza vela iala amin'ny vavanao izany ho alavorary izany rehetra izany. Alleluia, amen.